tanora sasany oreto Madagasikara nandoa tanteraka serana mpiara-manidina vato Boeing 737-700 izay fantatry ny malagasy rehetra ny Air Force One II niazo any États-Unis misy ny compagnie Sense izay nividy azy 4.5 tapitrisa $, manodidina ny 10 alina tapitrisa ariary na 50 miliara ariary eo na lotolobotra ary efa nirotsaka eo amin'ny kitapom-bola amin'ny banky foibe Madagasikara io vola io ka nahafahan'ity fiara-manidina ity niala teto amintsika ka tsy very nitsony. Conseil des ministres tamin'ny 7 oktobra zany no nanapahana fa dia azo amidy io fiara-manidina io ary ny vidiny izay voaray tamin'izay fotoana izay dia 24,500,000 $. Net izy io zany no vola miditra ao amin'ny trésor mpanjakana malagasy. Ny zavatra ray lehibe kosa dia ny hoe tsy maintsy voaraintsika ny vidiny aloha izay vao afaka alefa iny fiara-manidina iny. Anio maraina no nalefa taratasy taminay ny banque foibe ny Madagasikara milaza fa dia tafiditra ao anatin'ny kontintsika ny vola vidiny izy io. Nandalo fanamboarana maro ity fiara-manidina ity vao zao afaka ny sidiny zao ka ny compagnie Sense nividy azy no nandray an-tanana rehetra efa mitondra ny immatriculation américaine izy nividiany zao. Midika izay fa sarotra sy enjana ny lalana nale na ny procédure na ahafahan'ny fitondram-panjakana malagasy nivarotra ny Air Force One II. Ny fandehana satria rehefa misidina anankiray mantsy ny fiara-manidina dia betsaka ny lazo hoe mbola afaka namidina ihany izy iny toa mbola tsara ihany le izy sy ny sisa fa dia misy fanamboarana betsaka natao tamin'ny fiara-manidina iny vao afaka namidina tahaka iny izy iny ary ery Madagasikara moa sy ireo teknisiana dia anisany nanampy tamin'izany misy le tsona hoe pièce maro mbola solonta tamin'izy iny ny pneu zao dia pneu vaovao nafaran'ny mpividy azy daholo ny pneu rehetra izay napetaka tamin'ireny dia Madagasikara kosa no nametaka azy. Izany hoe misy vola betsaka moa zany fa izay dia ny mpividy no nandray an-tany izany vidiny izany. Ny fiara-manidina iny zany dia natao tao anatin'ilay hoe configuration de sécurité izy iny mba azahoana manao le vol de convoyage zany ary rehefa avy eo izy dia miditra amin'ilay hoe base d'entretien majeur. Zay zany autorisation dérogation nomen'ny le natsoky teo hoe fédéral aviation administration mba azahoana izy iny manidina. Efa nazava avokoa ny taratasy rehetra vao niaingy ity fiara-manidina ity araka ny nambaran'ny ministra Rajaonarimampianina ihany. Talohan'izao ny sidinan'izao aza dia mbola niara-nijery ny fahatomomban'ny mpitsopitsony rehetra niarahan'ireo teknisiana mpividy sy ny ministra ary ireo teknisiana malagasy. Raha iverenina ny momba ity fiara-manidina ity dia ny taona 2024 ny tonga teto amintsika ny Air Force One. Ny filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana nividy azy tany États-Unis. Isan'ny antony iray nampirodana ny fitondrany nefa ny fandaniana nataony tamin'ny volam-panjakana nividy ity fiara-manidina ity. Avy any États-Unis ny Air Force One no tonga eto amintsika ary izao miverina any États-Unis izao indray.